iny raha diso a de diso fa avokako zany preuve zany. Momba ny Clémence nampanginina satria atao PDS ny Tananarivo, hoe PDS ny Tananarivo analona any maire amin'izao fotoana zao. Momba ny babasy Lili indray de atao amin'ny gouvernement de mangina zany. Le tolona le fanovana le tolona le any any nijerevantsika ho inona ny fanovana hoentina amin'le firenena fa tsy hoe amena posta de aloha angina any daholo le zavatra tokony hieritreretatsika sy ny karazany. Mampalahelo ny zava-misy amin'ny firenena fa tongotsika amin'izao zavatra zao de inona ary ny atao atsara ny tsirairay mandinika an'izany, inona ny atao. Anisan'ny miteraka resabe sy ahiahy ho an'olona maro indrindra ho an'ireo olona izay tia tanindrazana ka mangitahitan'ny fiovana moa ny Prime Ministre vaovao izay vovoatendriny omaly. Samy maneho hevitra avokoa moa ny olona mikasika an'ity Prime Ministre ity. Ao ny sasany milazany hoe avelao aloha izy hiasa, ny sasany kosa nilazany hoe tsy izy mihitsy io fa mbola olona ankaiky ny Mamy Ravatomanga ihany. Naneho ny heviny mikasika an'ity Prime Ministre ity ihany koa Andriamatoa Patrick Raharmanana. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany 700 ireo solombavam-bahoaka nanolotra ny PM, anisan'izany présidence teny sy maître hanitra ary ireo team sy mpanohitra teo aloha izay marobe. Andrasantsika izany ny lahateny izay ataon'ny Prime Ministre amin'ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana ny anterimeran'ny pirenena ny andro androany. Tsy vitan'izay kabary anefa ankoatra ny didy voalohany nataon'ny PM androany izay mandrara ireo tompona andraikitra ambony rehetra tsy azo ivoaka any ivelan'ny firenena mandritra ny 3 volana mandra-pahavitan'ny fitsirihana na audit compte ny ministera rehetra dia mila profy mivengana ny rehetra fa tsy fitaovana entina miaro anin-Rajoely sy Ravatomanga sy ny firongony ianao. Tao anatin'ny fanehoan-kevitry ny Andriamatoa Patrick Raharmanana ihany koa nilaza izy ny hoe avoay ny didy mampanintsika azy ireo, gejao ny fananany izy ireo, avoay ny décret manala ny zopirenena malagasy anin-Rajoely sy ny fianakaviany araka ny code de nationalité hoy ny fanehoan-kevitry Patrick. Eo anatrehany ireo fanehoan-kevitran'olona BDB sy ahiahan'olona mikasika anio Prime Ministre vaovao izay vovoatendreo moa dia nitondra fanazavana ny amin'ny fomba fijeriny moa ity namana anankiray ity, tsy iza moa izany fa Serge Jovial. Toy izao moa ny fanazavana izay noentiny ndeha haraharantsika vetivety. Ny zavatra tiako tenena de zao, rehefa misy ny situation ohatran'io aza manao réaction à chaud hoy ny vazaha, mila analizena tsara le zavatra zay nahatonga mbola tsy namaly ny message ny fantanina nareo mpanao gazety zany. Misy ihany koa reo namana olom-bofidy teo amin'ny Assemblée nationale amin'ny antenimieram-pirenena nandefa taty. Misy zavatra vitsivitsy ny tiako tenenina alohan'ny hiditra amin'le PM mihitsy misy zavatra vitsivitsy mikasika ny Assemblée nationale. Nisy nandefa taty amiko message mihitsy hoe tsy fantatra ny fisiany olona io, nanao signature blanc zahay de gaga ny tena olom-bofidy ere nareo ao solombavam-bahoaka ao de fomba ahoana nanaovanareo taratasy signature tsy fantatrareo koa le olona onomena. Zay le pratika ve, zay foana ve le zavatra atao. Efa teneniko foana io hoe ary efa naveriko tsy ny système mihitsy nanova système tsika nahoana zay ny olana fa le olombelona mihitsy io rafitra io vao zato manarivo ho vao na iny io fa raha vao olombelona mihitsy ny tsy miova de eo tsika le problème, eo le olana tsika eo am'le olombelona tsy miova. De zao tsika tonga am'izao fotoana zao manolotra 20% araky ny fahafantarako azy ny solombavam-bahoaka tonga nanao soni amin'ny fanolorana an'io tika zany. Nisy mapara tao aloha le mapara efa niala tamin'ny groupe misy indépendant tao, nisy firaisakina sy fanoherana tao tika zany enareo 20% reo ve de tsy nahafantatra hoe iza daholo ny nahafantatra mba hahafantarana an'izany zavatra zany de omeo hoe reto daholo any nanao soni an'ity zavatra ty. Nisy fivorinana tao hoe nahafantatra ane zahay. Efa nisy zao ny député any Arivon'ny Mamy efa niteny hoe za tsy mahafantatra an'io mihitsy, tsy nampahafantarina an'le olona ho atolotra Premier Ministre. De eo le olana atsika, eo le zavatra mipetraka amin'izay fotoana zay, le crédibilité n'le institution mihitsy. Zay ny nasehotsika hoe tsy crédible mihitsy le institution le Assemblée nationale tsika ve, zay nitondrasantsika an'le zavatra. Mampalahelo any, tena mampalahelo any zany. Ary ny fanehoan-kevitry n'ireo député tsirairay ireo taorininy zay
fanendrena vao vita ny fanendrena ny premier ministre dia misy député vitsivitsy moa naneo hevitra hoe natolotra iny zao iny avy amin'ny GNZ iny hitantsika koa ny réaction ny GNZ mila fantatritsika tsara ary tena eto tena manome rariny an'ireo GNZ reo fantatry ny zareo tsara ny tany amin'ny voalohany tsy mila mpanao politika zay ka efa tena fantatry zareo tsy mila mpanao politika zay satria zao le zava-misy amin'izao fotoana zao lazaina fa avy any amin'ny GNZ io GNZ iza fantatro ny discussion ny zava-nisy fifamaliana tao amin'ny lampa-panjakana taoriana ny fanendrena premier ministre fantatro zany ary tonga ty apoditsofoko zany ary manana preuve amin'izany fifamaliana tao amin'ny député sasantsasany vitsy anisa niaraka tamin'ny GNZ niakatra ny feo tao amin'izany lampa-panjakana zany eto koa dia miteny tena aza disoina fanantenana reny vahoaka malagasy nataony fomba rehetra mba hitondrasana an'izany fiovana sy fanovana zany ina le fiovana hitatsika amin'izao betsaka ny manao miteny hoe aleo aloha izy hiasa dia ho hita eo tsaraina re tompoko alohany amboly vary ve anao fa tsy fantatra hoe ty tanimbary ty ne mamokatra na tsy mamokatra sa tany maina be zao dia hoe aleo aloha amboleny ty vary ty dia ho hita eo ny vokany avy eo na androso izy na tsy androso sady very fotoana ianao mamboly an'le vary no le taninao koa kapakapainao mety ho very ohatr'izay koa ty zavatra ty ny gouvernemanta tsy andrakandrana hoe aleo aloha ho hita eo ao anatin'ny 2 volana telo volana efa misy fiovana ozy ny député anankiray tao amin'ny assemblée atao amin'ny lampa-panjakana tao raha nyresaka tao amin'ny GNZ 3 volana io dia efa misy fiovana satria io olo io mahafantatra ny momba ny économie rehetra eto Madagasikara sy ny karazana raha nahafantatra an'izany izy efa folo taona izy mitondra ny fivondronan'ny mpandraraha malagasy naninona tsy nanao plan izy tamin'izany fotoana zany hoe tiany plan ho an'ny secteur privé sy ny fampandrosoana raha toekarena eto Madagasikara ty andraikitra ny zany zay le teneniko secteur privé moteur fampandrosoana ao Madagasikara fa tsy ny secteur public fa secteur privé ny folo taona izy nitondra an'izany zavatra économiste de formation izy ohatranay any tany Toulouse izy ohatranay any économiste école doctorale de Toulouse économie financière tany any fantatro zany fa raha nitondra nitondra ny mpandraraha malagasy izy nandritry ny folo taona tsy nisy fiovana inona ny zavatra ho hitatsika ny ho andrasatsika consultant ny banque mondiale ny FMI sy ny karazany oreo olona tsy fonctionnaire izy aloha tsy fonctionnaire amin'ny banque mondiale sy ny FMI oreo olona za zao consultant au niveau ny gouvernement luxembourgeois amin'ny resaka relance économique za mitenareo zao dikan'izany ma consultance ana rehefa tadiavina hoe bon misy zavatra ohatr' zao misy étude ohatr' zao tianay ahazo ny résultat ny étude ohatr' zao zay amin'ny resaka relance économique amin'ny resaka secteur zao dia atsona mikonto ambony latabatra dia manao an'le étude avy eo mirendre an'le rapport hoe ty ny vokatry ny étude zay nataonay dia facture manao facturation dia tapitra atreo fa tsy midiky zany hoe manana accès amin'ny banque mondiale sy ny FMI ampivoaka vola tsy zay zany hoe ahodina le saim-bahoaka sy ny karazany faharoa manakazay koa kasika ny filoham-panjakana alohany manendry olo zany mbola hotenirena zao ny ministre fa voatenry premier ministre tsy maintsy misy ny investigation mikasika n'iny olo io iza moa ty olo ty inona daholo ny parcours n'ity olo ty inona zavatra efa nataon'ity olo ty ahoana ny fomba fifandraisan'ity olo ty eo misehatra iresa-pirenena marina ve ty zavatra atao amin'ity CV ty sa zavatra tenitenenina fotsiny sa zavatra petapetaka fotsiny misy ny investigation amin'izany zavatra ohatr' zany ary mikasika ny izy teo Benada enareo ny fototra nahitana an'ity tolo ity fantatro ihany koa ny resaka nandeha omaly tao amin'ny lampa-panjakana tao momba ny idirako manoka aloha mialatsiny raha diso dia diso fa avokako zany preuve zany momba ny Clémence nampanginina satria atao PDS ny Taninarivo hoe PDS ny Taninarivo analona any maire amin'izao fotoana zao momba ny babasy Lili indray dia atao amin'ny gouvernement dia mangina zany
le tolona le le fanovana le tolona le any ane nijerevantsika ho inona ny fanovana hoentina am'le firenena fa tsy hoe amena posta de aloha angina andola ane le zavatra tokony hieritreretatsika sy ny karazany mampalahelo ny zava-misy amin'ny firenena fa tongotsika am'izao zavatra zao de inona ary ny atao antsara ny tsirairay mandinika an'izany inona ny atao ary efa nyteneniko tamin'ny GNZ io hoe oka io tolona io tsy ho tapaka aloha mandra-pitsanga n'le gouvernemanta sy ny mampampitsanga ny premier ministre sy ny membre ny gouvernemanta ao anatiny satria mba ho fantatrareo tsara hoe any aminareo marina ve ty baolina ty inareo marina ve no hitondra n'ity zavatra ty nampiatsiasy sy nampitovy ny zava-nisy moa ity andriamatoa ity tao anatin'ny fanehoan-kevitra izay nambarany raha nisy nilaza ireo solom-bava-mahoaka teny amin'ny kianjany 13 mai ho izy ny mikasika ny fahavalon'ny pirenena dia saho koa ny milaza fa zay nanao sonia an'io zavatra io dia fahavalon'ny pirenena hoy ny fanehoan-kevitra izay nambarany ndeha haraharantsika vetivety sy hoenontsika kely izany tadidiko tsara raha teny amin'ny 13 mai teny nisy an'ireo solom-bava-mahoaka izay nampiakapeo izay nilaza hoe rehefa le filoha teo aloha raha niantso ny solom-bava-mahoaka niantso ny teknisiana ny GNZ hoe niavoloha ifandinika de niteny ry zareo fahavalo-pirenena zay makeny de androany koa asako miteny fa zay rehetra nanao sonia any olona mbola misy ny fanendrena ny premier ministre iny satria misy fifandraisana akaiky amin'ny teo aloha dia fahavalo-pirenena ihany koa zay rehetra sonia tafiditra tao anatiny iny de mialatsiny fahavalo-pirenena izy satria inona mahafahavalo-pirenena azy tsy le olona ho anjerevako fa zao nilaza fa avy any amin'ny GNZ efa nitsipaka ny tanora efa nitsipaka ny assidu efa nitsipaka hoe tsy avy any aminay olo io tsy fantatra iny fiseny izy io zay aloha voalohany reny faharoa manaraka an'izay tanàna zatra mitsotra ho tsy afaka mivokina intsony olona efa hitatsika daholo ny zavatra fiarahana tao amin'ny Beni izy aloha izy nametraka azy tao amin'ny Beni izy nampamoaka vola azy tao amin'ny CNAPS izy nametraka azy tao amin'ny conseil d'administration Madarel sy actionnaire misy action ao Madarel izy nametraka azy tamin'izany fotoana zany tsy ny olona nesorontsika sy fongorotsika sy enjehana amin'izao fotoana zao tsy ny olona nalefa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao chef de l'État ho an'ny Maurice ve anenjika an'ireo olo reo anenjika ny fananana mba iverenan'ireo fananan'ireo Madagasikara de reny olo reny regny hoapetrakitsika eo fomba hoana ny anenjentsika ny olona miaraka amin'ireny olona zay enjentsika reny sarotra ihany zany misy conflit d'intérêt ao anatin'le zavatra miangavy an'ny fitondram-panjakana filoha-panjakana amin'izao fotoana zao mba tena anao investigation tsara andinika ny tsara amin'izay gouvernement tsy fantatro moa ny ivoahan'ity gouvernemanta ty hoe iza indray no ao ahoana indray no ao surprise en surprise izy ty aloha fa miangavy mba hisy investigation tsara ny olona ho tendrena hoe nanahoana ny passé an'ity olo ty na tiatsika na tsy tiatsika tsy afaka hiteny mihitsy ny premier ministre amin'izao fotoana zao hoe anenjika ny tsy maty manota anenjika n'ireo zavatra tsy nety eto amin'ny tsy impossible zany satria raha manenjika n'izany izy manenjika ny tenany tsy mino aho fa tsy tafiditra amin'izany io premier ministre amin'izao fotoana zao io zay vao nitendreny io tsy tafiditra amin'izava satria niaraka akaiky knapitsa fotsiny jerevako hoe les justification le 11 milliards namoahana volana ka any amin'ny commune urbaine Antananarivo de tsy ramboursena le vola iny fotsiny fomba hoana ny elana amin'izany fotoana zany de anenjika an'izy izy amin'iny anenjika ny tenany ino moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany ity namana ity ny mikasika ny prime ministre vaovao izay vao nitendrenany Andrew Omaly ary namaliny ahihahiny ireo olona rehetra mikasika an'ity PM ity ny fanehoan-kevitra izay nambarany temo dia mitovitovy amin'ny ahihahiny Andriamatoa Patrick Raharmanana ary mitovitovy ihany koa ny amin'ny fangatahany iny Andriamatoa Indy raha vao misy trangan-javatra mafana sy raharam-pirenena mafana moa eto amin'ny tanindrazana dia tsaroana foda ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny tompoko lahy Didier Ratsiraka ny vahoaka malagasy hoy izy
dia marivo salosana manaiky lembenana hanika mora taritina ankady. Zay ihany koa anao namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiatiny sesisesy. Zay fa tsahala veneny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.